Faly miarabanao indray tafaverina eto amin'ny tuto son gasy. Araky ny fanampana tenaina anareo dia androan'ilay antsika miaraka amina tuto fohy kely fomba fampiasana delay. Tahaka ny tamin'ny vidéo izay fahitanao teo aloha ihany mahakasika ny reverb dia azo ampiasaina amin'ny fomba anankiroa ihany koa ny delay dia voalohany delay court dia faharoa ny delay long. Ny delay court no jerevantsika voalohany. Ampiasaina indrindra ny delay court mba hanomezana champ stéréo amina feo anankiray raha ohatra hoe misy gitara anankiray, ohatra hoe instrument anankiray tsy voatery ho gitara fotsiny fa ohatra ka misy instrument anankiray na misy voix anankiray dia ny delay court matetika ampiasaina mba hanisy largeur kokoa le son zany hoe mba hisy stéréo tsara zany an'le son. Raha ohatra ka piste mono moa zany ka tianao stéréo izy fa afaka mifamadika amin'izay ihany koa raha piste stéréo izy fa tianao hanisy effet mono dia azo atao ihany koa zay tsisy manakana mihitsy. Avy hatrany dia hiditra atao anatin'ny ordinateur misy ohatra kely anankiray ity. Eto zao tsika dia manana misy an'ity tata anankiray mianahana tato indray zany zao ity dia zay mianahana eo ihany moa zany ataontsika kobay aloha. Ity zany zao misy raha ohatran'ny hoe rap fa tsy tena rap izy ity, tsy fantatro hoe inona ny anaran'ity gadon'ity. Raha fantatrareo ilay izy dia mba tenenao anatin'ny commentaire ao dia izy ity anankiray fananinana atao mihitsy hoe karazana mozika tahaka ny rap satria ny mozika tahaka ny tony tsy dia tena tsara loatra ny mampiasa reverb aminy. Fa raha ohatra ka mampiasa reverb ianao dia lasa tafiditra be any anatin'ilay mozika ilay voix nefa matetika ny mozika de parole zany ny rap sy ny sisa ireny tokony ho eo aloha sady pompe tsara eo aloha mihitsy aty amin'ny sofina mihitsy le vocal. Alefako fotsiny le feo an'ilay olona tsy misy delay. Il est mort pour tes péchés, assassiné. Et peu importe ce que tu as fait, il t'a tout donné. Et peu importe ce que tu as fait, il t'a pardonné. C'est un Dieu d'amour, pas un Dieu de religion. Je peux te le dire parce que j'ai une relation. Zay zany zao le feo mahina tanteraka dia ampiasa delay courtsika. Ny delay ho ampiasatsika androany na amin'ilay court na amin'ilay long dia ny H delay. Ny H delay dia avy amin'ny waves izy io tsisy izay tsy mampiasa azy ihany koa ary anisan'ny tsara indrindra, anisan'ny delay favoriako mihitsy izy io. Dia ndao apetrakitsika tahaka ny nanaovantsika tamin'ny voalohany ihany dia mampiasa auxtsika dia alefantsika envoie ka hatrany amin'ny 0 décibel dia ataontsika post fader dia akan'ilay effetsika dia tsy inona zany fa le H delay. Aiza le H delay? Le H delay dia H delay stéréo zany ampiasantsika. Tac. Dia zao ataontsika mandeha par tempo izy ny tempo antsika eto zao 75 dia ho alefantsika kely izy aloha amin'izao tsy misy nireny zao. À la croix, il est mort pour tes péchés, assassiné. Tandremo zany lavatsika anazy ataontsika ping pong ilay izy amin'izay mahazo an'ilay stéréo tsika gauche droite. Zany hoe ping pong makaty. Zay ilay izy feedback henantsika mba tsy ho lava be loatra ilay fiverimberenany dia manarak'izay ilay temps de delay apetrakitsika manomboka aty amin'ny tena oatra mihitsy. Assassiné. Et peu importe ce que tu as fait, il t'a tout donné. Et peu importe ce que tu as fait, il t'a pardonné. Hitanareo fa to dia azo le stéréo mety amin'le rap tsika mbola tsy nikitika ninina mihitsy zao mbola tsy nikitika volume tsika dia nataontsika fotsiny zao ampidinitsika fotsiny volume. Pardonné. C'est un Dieu d'amour, pas un Dieu de religion. Je peux te le dire parce que j'ai une relation avec ce Dieu vivant qui m'a tout donné. Tout donné, avec ce Dieu vivant qui m'a pardonné. Et si tu penses qu'il est loin de toi, sache que Dieu est là, qu'il te soutient dans tous tes tracas, dans la vallée de la mort. Ohatran'ny raha ho anazy zany zao zay dia zay zao dia fahitako mahafapoara amin'ny karazana mozika ohatran'izany. Hitanareo fa samy hafa mihitsy ny delay sy ny
reverb ho anatin'ny delay dia misy karazany be deaibe mihitsy misy ny tsy ho voatanisaka eo satria fohy kely ty fa raha tianao ihany koa nanoizantsika anazy amin'ny fotoana manaraka dia tena ihany koa anatin'ny commentaire mba ho toizantsika ilay izy zay ny amin'iny fa ho toizantsika amin'ny delay long indray eny moa makasika ny delay long indray matetika izy tony dia ampiasaina amina karazana mozika slow amin'izay mba misy filenina miverimberina kely rehefa mihira leo dia mba misy le zafady le delay mba mamerina kely manao le na gauche na droite zay tiavantsika manao anazy na centre matetika ny delay long zany amina mozika calme milamina dia amin'izay eno tsara le delay nefa ny arakaraka le contexte ihany le izy tsy voatery hoe mozika calme ihany fa na mihetsika aza mety ho azo atao le izy mety ho zava-baovao ihany koa nefa ny mety ho zavatra tena tsara raha atao ty misy an'le le fa mahazatra iny ihany le nanaovantsika test tamin'ny voalohany teo ity hira nakiray ny pp ity dia noho izany ny feoan'ny pp ihany no anaovantsika anazy tsy asitsika reverb mihitsy satria delay ataotsika dia ataotsika mitovy amin'le to ihany ny traitement noho izany dia makabusy anakiray tsika dia envoyetsika ka hatrany amin'ny 0 mitovy ihany le manipulation zay ho atao dia avy eo ataotsika post fader dia manarak'izay pitsika n'ilay h delay tak dia zao nanaovantsika anazy mitovy ihany le principe anaovantsika anazy ataotsika bpm dia 65 bpm tsy ataotsika lava be aloha le izy sy tsika anarany kely dia volume mitovy tsisy zavatra miova mihitsy ny manipulation ataoko tamin'le teo alosiny amin'ity fa mbola tsy nataoko ping pong fotsiny le izy fa nataontsika amin'izao dia tsika amin'izay avy eo no milalao azy ataotsika ping pong ny aloha tiako mihitsy mampiasa le ping pong mba manome stéréo moramora maivana eo izy dia anjarako no mikajikajy azy eo fa lava loatra ohatran'izao ny tiavako azy angambany Anywhere mandrakzay izy lazainao dia zay no ataonao tsy mba mandao tsy mio dia reto misy réglage kely na filtre raha ohatra ka hoe tianao tapahana kely coupe passe sisa za tsy miraharahan'iny loatra avy dia manampy école fotsiny dia ny école no ataoko manapaka an'izay tsy tiako amin'izay mahita sary kokoa hoe ohatran'izao le paozin'le izy fa matoky hatramin'ny farany andriamanitra mitsaokana dia zay makasika ny delay iny dia ho toizantsika indray le izy raha ohatra ka tianao ny anoizantsika azy dia jerevo amin'ny YouTube dia zarao amin'ny namana rehetrarehetra